Salama daholo eo, androany isika dia ndao raha hiresaka ny mahakasika ny fampielezan-kevitra izay malaza dia malaza tokoa amin'izao fotoana izao ka hompanantsika ny resaka antsika amin'ity vidéo ity dia mahakasika ny fampielezan-kevitry ny candidat sombavim-bahoaka any ambady finandrahana any amin'izao fotoana izao. Tsy iza moa izany fa izay fantatsika tsara fa i madamo Christine Razanamahasoa izay olo-pirenena malagasy isan'ny malaza ary nitondra sy nitana andraikitra lehibe teto amin'ny tany sy ny firenena ka izy no candidat sombavim-bahoaka any ambady finandrahana any amin'izao fotoana izao izay natolotry ny firaisan-kina sy ny team moa izany sy nanolotra an'izany Christine Razanamahasoa izany any ambady finandrahana any. Ka io no vaoboasina amintsika ato anatin'ity vidéo ity no mahakasika ny akon'izay fampielezan-kevitra an'izay. Azadino ny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ny hevitra rehetra eo anaovantsika vidéo manaraka eo. Azadino ihany koa ny milike ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay rehefa misy tonga tawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Raha miresaka ny vehivavy malagasy izay mahavita mandray andraikitra ary efa nitana andraikitra lehibe teto amin'ny tany sy ny firenena isika dia tafiditra ao anatin'izany i Christine Razanamahasoa izay fantatsika tsara fa efa filohan'ny antenimiram-pirenena teo aloha izy no sady sombavim-bahoaka ny faritry ny ambady finandrahana iny tao anatin'ny 5 taona lasa teo. I Christine Razanamahasoa dia azo lazaina fa vehivavy tena mahavita azy ary tsy mihemotra mihitsy izy nino kidona nino kitranga ny azy dia ny Madagasikara tsy maintsy mandroso ny ao an-tsainy ary miezaka miady amin'ny tsirariny foana izy manoloana ireo tsindry sy ireo rehetra izay heveriny fa tsy ara-dalàna matetika mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ka izy no vehivavy voalohany sahy nilaza mpahabe maso amin'ny tsy mety nataony mpitondra fanjakana izay nifandimby teto amin'ny tany sy ny firenena izany hoe teto amin'ny Republikan'i Madagasikara izany. Ka noho izany dia azo sokajiana vehivavy tena sahisahy raha i ramatoa Christine Razanamahasoa raha oharina amin'ireo vehivavy rehetra izay samby nandray andraikitra sy nitondra andraikitra lehibe sy ngeza ary mankadiry teto amin'ny tany sy ny firenena izay. Efa sombavim-bahoaka tao ambady finandrahana izy 5 taona lasa izay ka izao izy nisafidy hirotsaka sombavim-bahoaka izao indray. Midika izany fa mahatsapa izy mbola maro ireo adidy izay miandry azy ao ambady finandrahanao ka izay no nahatonga azy nisafidy hirotsaka amin'izao firotsahako fidiny sombavim-bahoaka izao indray. Na dia teo azy niezaka marobe sy ny fanampina ireo sosialim-bahoaka izay efa nataony tao amin'io distrikta izay fiavian'io izany hoe ao ambady finandrahana io dia io moa zany tsy misy manana ny ampy fa sambatra foana izay mifanampy ary na dia miezaka manao aintsozavatra tahaka n'inona aza ny mpitondra tsirairay dia tsy ho vita ao anatin'ny fehim-potoana fohy mihitsy izany fampandrosoana faritra na distrikta anankiray izany fa mila fotoana daholo ny zavadrehetra ka io no mahatonga azy no mbola nisafidy ny hirotsaka amin'izay fifidianana sombavim-bahoaka izay satria tsapany tsara fa mbola maro ireo adidy izay miandry azy ao amin'io faritra fiavian'io ka mba hahatonga an'izay hetetany vahoaka izay ho tonga any amin'ny fanjakana faratampony ary ihany koa hitondra izay maharary ny vahoaka ny ambady finandrahana ireo no antony ray lehibe mahatonga any Christine Razanamahasoa nirotsaka indray ho fidiana sombavim-bahoaka tamin'ity fifidianana ity satria tiany ny vahoaka ny ambady finandrahana ary tsy latsa-danja amin'izany izy ireo raha oharina amin'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy ary ambady finandrahana raha teo moa dia distrikta azo lazaina fa misy harenan-kibony tany ihany ka izay no mahatonga any ambady finandrahana tokony mba ahazo anjara biriky amin'ny fampandrosoana tahaka anireo distrikta rehetra manerana ny nosy ka tsy homena mitaha amin'ny hafa ity distrikta ambady finandrahana ity izay no hetaheta izay imatimatesany Christine Razanamahasoa amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'izay fa i Christine Razanamahasoa dia azo sokajiana fa isan'ny ray aman-dreny mpiahy ireo rehetra ny vahoaka ny ambady finandrahana iray manontolo. Tsy vitan'ny ray aman-dreny ihany izy fa zokibe toaray ihany koa izy satria miezaka mba maha ny olany tsirairay izy
ary mihaino ireo feon'voaka rehetra iray manontolo izy amin'izay fa mahana olana ho an'izy ireo zay rehefa misy ny sendrany olana dia miezaka mitady vaholana i Kristiana Razana Mahasoa. Tsy vitan'izay ihany koa matoa izy no lany tao amin'ny antenimierim-pirenena tao izay lasa filoha tao anatin'ny fotoana lavalava izay dia tsapan'ireo rehetra fa tena olona mendrika izy ary izy no tena azo lazaina fa zokibe tokony hananatra ireo zandry ka noho izany dia azo lazaina fa olony moraly sy olony fihavanana ary tena olona tia fandeferana sy tia namana ihany koa raha i Kristiana Razana Mahasoa raha hoarina amin'ireo vehivavy rehetra izay mandray andraikitra sy anjara biriky mangeza sy mankadiry eto amin'ny tany sy ny firenena ka izy no azo lazaina sy sokajiana ao anatiny tokony ho tsara alaintahaka manoloana ireo rehetra ireo. Na dia teo aza ireo olana madinidinika izay nisedrainy tao anatin'ny fotoana vitsivitsy izay dia tsy nataony sakana mihitsiny izany no hanatratrarany an'ity tanjony amin'ny firotsahan-kofidiana solombavam-bahoaka ity satria ny azy dia ambato finandrahana tanàna tiany ka tiany mba hitovy amin'ireo faritra rehetra manerana ny nosy izany ambato finandrahana izany. Ka eto voatsapa fa tena mifankatia tanteraka raha i ramatoa Kristiana Razana Mahasoa sy ireo voakany ambato finandrahana iray manontolo satria nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataony tany ambato finandrahana tany tamin'ity faraparan'ny herinandro ity dia tsapa sy hita fa tena mbola ao anatin'ny fitiavana an'ity Kristiana Razana Mahasoa ity tanteraka ny voakany ambato finandrahana iray manontolo satria vorolanina ireo vahoaka ary falifaly sy miramirandava izy ireo nandritra izay fampelezan-kevitra izay nataony Kristiana Razana Mahasoa izay. Tsapa araka izany fa tena mifamaly ilay fifankatiavana izay misy eo amin'ny voakany ambato finandrahana sy Kristiana Razana Mahasoa izany hoe mankaty any voakany ambato finandrahana i Kristiana Razana Mahasoa ary ny voaka ihany koa dia tena mankaty azy tanteraka ary tena amin'ny fo tanteraka no itiavan'ireo voakany ambato finandrahana an'izany Kristiana Razana Mahasoa izany amin'izao fotoana izao satria io no renim-piahy any faritra ambato finandrahana efa hatramin'izay ka rary ny sitsiny ireo voakany ambato finandrahana raha toa ka tena mbola ao anatin'ny fitiavana azy tanteraka satria mahatsaro sy mahatsapa izy ireo fa manana an'izany olo-manga izany izy ireo manana an'i Kristiana Razana Mahasoa satria io ny an'zareo ka tena rary ny sitsiny raha toa ka tian'izy ireo araka ny fiteny avy any amin'zareo any moa dia ilay hoe tegna samby tegna ka sahy fagnary ka izay no mahatonga azy ireo dia tsy hifanary mihitsiny na ao anaty sarotra na ao anatin'ny mora. Tsapa araka izany fa raha izao no mitohy dia sarotsarotra amin'ireo kandida izay mifaninana amin'ny Kristiana Razana Mahasoa no haharesy azy raha mbola ao anatin'ny distrikana ambato finandrahana izay satria amin'izao fiantohan'ny fampelezan-kevitra izao dia hita sahady fa tena manantombo dia manantombo tokoa izy raha hoarina amin'ireo kandida rehetra izay nirotsaka solombavam-bahoaka ao ambato finandrahana izay ka tsara ihany mampafantatra avy ety am-piantohana fa mety ho lany i Kristiana Razana Mahasoa raha izao no mitohy satria tena mbola ao anatin'ny fitiavana sy fatokisana azy tanteraka ny voakany ambato finandrahana amin'izao ankatoky ny fampelezan-kevitra izao. Izay ary no masaka azona roso tomboko lahy sy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany an'ity vidéo ity azadino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravo nandreny hevitra rehetra eny afantsika vidéo manaraka eo tsarovy ny milaiky ny vidéo antsika ary azadino toraka izany hatrany ny miabone amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.